atolotry ny radio Don Bosco ho anao anio. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ny matotoandra tsara velo. Nosorata ny Rafieritrretana na Rakotonirina Jean-Émile Son. Ho velomin'ny Vantsoa, ny Ravo miaraka amin'ny Faly, Arliva ary Lemeka. Tovy razana mamonjo no nandray feo. Anjariliva no nanatotosa. Herinandro androany izay natongavako teto amin'ny fokotanina Ambirovatry. Mahafinaritra ihany no tanàna amin'ny ankapobeny na dia hoe somary mangingina azy. Tena tsy napoziko aty ambanivohitra be aty mihitsy aho hoe vao tery hampianatrako. Eny efa adidy moa izy ity ka tsy maintsy hatrehana mpitiavanako. Soa ihany fa mbola afaka tapa-bolana vao miditra amin'ny mpianatra dia mba manam-potoana kely alovana préparation. Ary zary izany olona izany. Manahoana Ramsetoky? Manahoana? Mahazo mandroso ve? Mandrosoa. Ao mipetrapetra? Misaotra. Tonga nahitra an'ireto akondro sy voamangy reto anao a? Dia misaotra betsaka. Iza moa ny anaranao raha tsy mahadiso? I Ravo no anarako. Ay, dia faly mahafantatra ny Ravo aho izany ko. Ary ianao tra ny efa hitako teny misekoly a? Mampianatra eny a? Ay ve, ka mana-namana izany ko. Tsy akaikinay ety ihany ianao no mipetraka? Ery ampita Tsimeria no mipetraka ka. Ay, fa afaka manatitra anao ety aminareo foana isaka mirava raha tianao. Eny tsy misy maharatsy an'izany saingy ianao koa ve dia sahirana natitra foana isan'andro? Tsy maninona ka. Sady mangingina be koa ange ny lalana makety aminareo e. Tsy maninona izany ry mady. Mbola madetiko ve aloha sa efa madama? Mbola made ka. Ay. Fa manahoana aloha ny fahitandra amin'ny tokony tanànanay e. Tsy hoe toko fotsiny fa tsy maninona re izany e. Ay, tsy maninona? Mba mahatamana ihany ve aloha aty aminay? Mahatamana ka. Sady tsara fanahy be daholo nge nareo aty e. Izany e. Fa misy olona ratsy fanahy ihany aty na izany azako. Aza dia matokotoko olona loatra rehefa aty ambanivohitra aty. Fa nahoana kosa Ravo? Ka aty indraindray misy olona be fielonana sy tia milalao ody ratsy. Sady ianao bogosy be io tsy ilozan'izay mpakahary. Za koa ve dia bogosy aminao e? Tena marina izany ariko. Ny tovovavy teto tanàna sa vao nahitanao dia tara aminao daholo. Zany a. Eny misaotra anao aloha milaza an'izany. Ny fitandremana tsy maintsy atao foana fa ny ratsika nge tsy kely lalany. Ka zany ange ho ahy e. Fa raha ohatra ka misy zavatra ilainao fanampiana dia aza misalasala ianao manatona. Aty amintsika koa moa tsy dia miasa loatra ny telefona amin'ilay tsy dia misy réseau. Hitako. Raha mba te antso ny havana zao dia tsy afaka. Fa hono a? Ramsetoky nga efa manana olon-tiana ny andrenivohitra any? Mbola tsy manana ka. Aizako e. Olotra n'izao koa ve dia tsy hanana sipa? Eny e. Ny sipa ve moa tsy isy e. Fefa aty ambanivohitra aty indray moa izao ny fiainana dia aty indray ny zavadretako. Afonao izany izy raha mahita vady aty ianao. Tiandry ny fanambadiana Ravo a. Izay mahasoa ataon'Andriamanitra. Eny marina ny ianao. Sady aty koa nge mba mora fiainana e. Ny tany azo ambolena aty be dia be. Raha za ianao dia mividy tany aty a. Hevitra tsara mihitsy izay fa aleo aloha hikarama tsara aloha dia ho hita eo e. Terceiro toky a. Mandroso rery dada Beramaro a. Mandroso. Tsy maneringelina ny seve aloha ay. Tsy maneringelina ka. Vao avy tonga mihitsy koa nge za io e. Ay,
ka manao ahoana ny asany sehany mandeha tsara. Mandeha tsara ka. Tena endry tsy mahalala fomba ny ankizy aty. Zay aloha de mariny. Mipetrapetra aloha dadabe misaotra le roa. Ka inona hono za atao tondrianao e? Tsy de misy le roa fa avy tatsy atamboly tatsy a de manararoatra amin'ny vila atao mise. Ay Manahoana aloha e, mety mise tsara ihany ny trano. Mety ka sady malalaka tsara. Ka efa natokako azay mpampianatra tonga ety mihitsy nge io trano io e. Ay tsara kosa zany ry dadabeko. Tsy hita fa za koa ne mba fiantahantan'ny olona ety an-tanàna e. Za foana nge se foky tany teto an-tanàna teto hatramin'izay ry se. Zany hitako mandroso ery ny tanànako. Ka zay indrindra no adidiny mpitondra vahoaka ry se mba hitondra fandrosoana eo amin'ny tanàna iadidiny. Marina zany dadabe fa ohatra mba entitra sy mahavita zavatra ihany koa le sefipoky tany am-perinasa io manao ihany izy ka. Zay fa tsarytsela le roa vangatadalana amin'izay aloha. Andevy ianao ry dadabe ka ohatry ny valapalako zany ranjoko zany ane le roa zay fa velomy se. Veloma dadabe rehefa te hinana vomanga na manga azo se de mandeha any any amiko hoe ny vasaiko angadininy ankizy. Eny misaotra indrindra dadabe Tena saika tratrariva taty ampakanakitay ala. Tena oatra ny vetivetika moa dia laniko tany aterin'ny olona farany teo iny. Anafatra saribon fa ny andreny vohatra mihitsy angambany amin'ny sisa fa tena tsy lasy tika. Ny olona tiako moa tsy mba misy manao saribon mihitsy. Ary tsy trano misy riana mitokamony mihitsy ara ve tsy misy mipetraka tsony. Isaky ny sendra mandalo io dia ohatrany tsy mahita olona eto amin'ity trano ity mihitsy. Sa lasa ny sadôly anga. Ary aloha andeha maka amin'izay fa memaizina izany andro izany ko. Ramose André Ndry ary izany olona miatso aho izany ay ry amin'ny varavarakely ny ritranony. Ay misy olona ihany eo izany. Zary ve izany atsony izany io fa mikopakopa tanana izy. Ety nefa tsy misy olona afa-tsy za. Sady raha Ramose André koa nge izy teo kanefa tena za mihitsy nikopahany tanana ka. Aleo aloha apetraka eto ny kitay dia andeha akiny fa somba zany ho atsoniko. Manahoana zangano atsonao? Ay tonga tindray ianao dia tsy mba mitsidika mihitsy. Fa iza ary ty vehivavy ty ohatra ny hoe fantany kanefa za zay androany vao nahita aziko. Mandroso aloha aty an-trano Aleo ranga aloha andeha androso dia ho hita eo ny toyana. Mandroso fa ataony efitra varatra ato mipetrapetra iny ambony sezabory eny. Misaotra. Ay niverina nampianatra tindray ianao? Tsy mbola nampianatra taty raha tsy vao tamin'ity taona ity. Zany ve? Ary mitovy be amin'ny mihitsy ianao raha izany. Mitovy be amin'iza? Aleo zany hoany fa niveriko fa hoe Ramose André ianao ko. Fa iza loatra ary ty tovovavy ty naninona tsy mbola nahita azy nandritra n'izay volana vitsivitsy mipetrahako taty izay. Fa izy aloha dia tsara tarehy. Tena zanajavatra mihitsy. Ary tovariana be ianao mijery iza ary loha nanaranao Oay azafady toko reny anarako. Ny andray Ratsara Velo. Ay faly mahafantatra anao aho zany.
fa zaho aho ohatrany tsy mbola nahitanao mihitsy raha tsy hoe sambany androaniko. Ie, tsy de mivoaboaka tato ako. Zany Toky a, tamberina tampoko indray ny fitiavako anao. fa Tsy mbola miova nge ny fitiavako anao mbola voatahiro anao ny fitiavako. Fihinary zany zavatra lazain'ity vehivavy ity zany mbola tia ahony izy. So de mba olona marary sainary izy ity. Zay ngamba no antony tsy andendehanany any an-tanàna any. Fa tsy matoky anga i André. Itoko kay mo. Ka sanganehana sy zataika tamin'izany zavatra ambaranao amiko zanyko. Tsika tsy mbola mifankahita-kory kanefa milaza fa mbola tia ianao. Hay ve zany manahirana ny sainao tantara efa nivalony zany ka tsy ho tantaraiko anao tsony. Andao tsika hiaraka hamadika pejy vaovao indray. Andao tsika navontry ny fifankatiavantsika. Inona daholo re zany Andriamanitra. Tena tsy azoko mihitsy ny zavatra lazain'ity vehivavy ity. Toky aza miady saina ohatr'izao ianao. Lazao amiko fotsiny izay ao am-ponao dia hilamina ny zavadrehetra. Tia avy ianao? Inona re no avaliko an'izany? Ilaza hoe tsy ivy raha zao bika manendrina zao aloha dia tena sarotra ny ilaza an'izany. Ny foko aza tsaroko babiny sady. Inona re no avaliko azy? Zao ary hitako fa miasa saina fatratra ianao. Ka tsy manina fa vonina ihany izay valiteninao. Ho avy any aminao amin'ny herin'ny androany dia manantena valiteny mahafa-po avy aminao amin'izay fotoana izay. Eny ary aleo fa herisetra. Dia zao André milaza amin'izana amin'iza hoe ny eona tamiko ianao matoka ianao fa tsy teny an'izany amin'izaniza Eny ary mandehana amin'izay fa efa mimaizina ny andro. Lasa ary efa velomy andray adiniko sady le anaranao teo. Raha tsara velo. Velomy raha tsara velo. Velomy Toky. Andao fahaterika ianao fa maizomaizina ao atohatra ao. Andao ary. Fa iza loatra ry ny tovavy ankeo ariva iny. Marina tsy any amin'ny foana ny saiko. Soa ihany fa nitsangana nanatitra teny ambaravarana izy fa raha tsy zany dia niveriko hoe olona kilemaina na tsy afaka mitsangana. Inona ary nefa ny antony tsy voahan'ny mandendeny antsena kanefa dia tovavy mahafatifaty tsara bika ohatran'inko. Sa ve misy antony manokana mihitsy? Tena mila havako ny lohako mihitsy mieritreritra ny feonako tamin'ny raha tsara velo iny. Le anarana koa tena hafa mihitsy. Tsy mba nataony ny ray aman-dreny miaingitraingitra manahaka ny atsara tarehany. Dia ahoana? Inona zany no ataoko? Iandro ny fahatongavany aty amin'ny herin'ny androany ve? Zany efa zany ohatra nefa tia hita zany sady indray. Tena tsapako miamitombo ny fitiavako azy. Eny aleo aloha tsy rotorotony izy ity. Hita eo izay ho toyany amin'ny herin'ny androany. Firy ary raha tsara velo no tonga eo. Ny andro anefa ity efa midimy ora. Sa ve adiny le fotoana hatongavany aty amiko androany? Izy kosa angamba zany ka. Aleo jerenangana. Manahoana raha ay ve ravo e? Manahoana Toky? Manahoana ianao? Afaka mandroso veloha Mandrosoa ary? Misaotra. Dia mipetrapetra?
Misaotra ary neverinao fa iza teo sa misy olandrasanao? Tsy misy ka. Dia ahoana, ina vaovao? Tsy misy fa any amindry ihany. Tsy dia misy vaovao fa ohatrany tsy tazatazako aho ianao tato ato dia mba tia hitanao fotsiny a. Zany za moa aiza fa tsy eto ihany. Ka za mihitsy ny sahirana dia tsy nanam-potoana firinionana taminao. Ka efa hita raha dia ahoana. Toko tia koa dia mampiomehy. Zany a. Ary ianao tokoa nga efa mba naray vaovao avy any amin'ny olon-tianao any Andrenivohitra? Vaovao? Vaovao inona ravo? Tsy hoe inona fa... Tsy mbola mifandray zay ka. Izy tsy mbola nanoratra moa za koa tsy mbola niantso telefona. Fa ahoana? Mba fanontaniana fotsiny ny ako. Fa toko izany tsy mieritreritra azy tsony. Anomboka ndraiky ala kely ty. Fefa fomba ny tovovavy amin'ity tanàna ity koa ve le mikotokoto lehilahy? Azafady fa ohatrany dia efa miditra lalana ny fiainanao a. Tsy maninona ka. Fa tsy mba misy tovovavy manaitaitra amin'ny toky angaho ary eto tanàna eto e. Iza ohatra ny eritreretindry? Tsy haiko, za ohatra. Mandreraka mihitsy ty fiainana ity ka. Dia inona indray zao no valiko an'izany? Hotsoroko ihany moa ve hoe tsy tia azy a? Kanefa sao dia handratra ny fony inge zany. Jerevy izy fa miandry ampanantenana ireo valiteniko. Sa tsy mba mahafatifaty ny fijeriny toky a? Mahafatifaty ndry ka. Dia ahoana? Tsy alohandry miandry ny fotoana mahamety an'izany aloha. Za nge mbola manana olon-tiany e. Eny, fantatro izany saingenao ihany ary no efa niteny tamiko hoe aty izao ny fiainanao dia aty daholo ny zavatra rehetra. Ka za indrindraka ny ilazako tamindry teo hoe aleo ny fotoana no maharitra an'izany e. Za nge voaingana no tonga taty ravo e. Aleo no tamana tsara. Eny ary e. Tandremo anefa sao dia diso safidy fa ny olona rehetra tsy mitovy daholo a. Mahatokisy indray raha ny amin'izay. Tsy aleo amin'izay ndry mandelo fa mbola no zavatra kely. Ay, azafady fa nanelingelina anao a. Veloma ary toky e. Veloma ravo. Tena tsy tonga mihitsy raha tsara velo. Fa nahoana ary? Ary sao dia mba tazany ara ny nahatongavany ravo teo dia tsy sanaka ty amiko tsony izy. Mandreraka mihitsy koa nge iny sy mpanankiray iny. Efa hitany fa tsy miraika aminy dia mbola misisika ihany izy. Dia ahoana ary e? Sa ve andeha ho eny amin'ny raha tsara velo indray raha-pitsoriva? Fa iza indray ary izany olona tonga mandondombaravara amin'ny andro alina izany. Fa mifiry tokoa moa izao andro izao e. Ay, mbola mifido ka. Izy izao e. Zay ihany. Feonra tsara velo nge izany e. Fa maninona ara no aly loatra so izy vao tonga ty. Ary aloha voaina ingana ka. Manahoany toky? Manahoany ianao? Ary maninona no alina be vao maka ty e? Ampandrosoa ingana aloha ay e. Mandrosoa dia mipetrapetra e. Azafady fa zao avy afaka naka ty. Dia tsy matahotra akory ve ianao? Maninona raha ny andro rapitso? Ka efa tia hitanao mafy a? Ka na izany azy e. Dia ahoana zao ny fidinao? Za tena tsy ahatokana anatitra anao rery ihany koa. Afaka matory aty aminao raha tsy mampaninona anao? Za ve moa aninona fa ny ray aman-dreninao no ahoana? Aza manahy ianao raha ny amikako sy nenika. Tsy mibety azanitra zareo. Dia ahoana? Za ty fa avy ny sakafoko. Sandraoko vetivety ianao? Anka, aza misahirana fifavininana koa. Tena tsara tarehy sy mahafatifaty mihitsy ty raha tsara velo ty ka.
tena tsy maintsy anorom-ponena anaty ihany raha izao no izy. Ary toa variana be toko mijery ka variana mijery ny akantondriko. Manaiky amin'izay zany ianao? Eny manaiky anao tiandria, tena tiandria amin'ny foko rehetra. Faly ary efa vonina ny fankaty amiko ianao. Toky ahoana ty? Afaka mamihana avy ianao? Avy ary ho finiko samy mahalalako zany. Te hory koa toky sambatra zany, tena sambatra. Fa ono raha tsara tsy maninona ve aloha raha tsoko hoe velondre? Tsy maninona ka tiako daholo izay hetsoinao ono amin'ny mahatoky avy no itiavandriasa no zaly mitovy amin'ny Ramose. Iza moa le nilazainy tamiko tamin'iny? Ay ve efa miteny aminao fa oka ny lasa omba ny lasa. Efa tsy misy idiran-Ramose André tsony ny fitiavako anao. Fa inona nefa ny antony nampisaraka anareo dia aiza io Ramose André io amin'izao? Toky efa miteny aminao aza miresaka amin'izany amiko tsony fa tsy ilaza ninina aminao momba n'izany mihitsy azafady ary ao fa tsy anontany indray amin'izany tsony dia zao koa tandre moa milaza na amin'iza mihitsy hoe mifankatytsika senao indrindra fa amin'le maro. Fa izy le maro le antsoinareo hoe dadabera maro fa nahoana nefa anao feno naman'olo loatra zany ny fiarahantsika? Satria raha vao fantatry ny olona hoe miaraka sy ianao dia vitatreo ny amintsika, tsy ahita tsony ianao. Fa nahoana ary velo inona ny antony? Mitenena moramora fa sao dia misy mahino eo. Ka inona ary ny antony andrarany ry tsy laza amin'izao aman'olo le tsy mbola azoko ampafantarina anao zany raha mbola zao. Mety eza fotsiny aloha ihanoka ny fifankatiavana ifampisarantsika. Ka tsy andry mihitsy nge ny saiko velo dia ifankaty miafiny eny foana zany tsika roa, dia mandra-pahoviana koa ny anaovantsika an'izany. Dia raha azoko tsara zany dia tsy afaka ny vady zasindry. Aza mbola mieritreritra n'izany rehetra izany aloha ry toky sady ny fitiavana koa nge rehefa angalarina vao maika tena matsiro. Ka tsy maintsy mieritreritra an'izao fifaran'ny fifankatiavantsika kosa. Inona no anjoara hoe sanatrika efa vonina ny ambady andreka nefa tsy horaikitra akory any orinany? Tsy misy nizaniza sakana n'izany akory raha avako mahery io fitiavana io, ka na ny fahafatesana aza tsy asakana azy. Mino ianao misy tery amiko loatra zao feonantsika izao velo nahoana dia tsy afaka mity ankalalana andry afaka mity ankalalana ianao ka afaka manao izay rehetra tianao atao amiko. Zavatra tokana monja angeno angatahako aminao dia mba tsy halalan'ny olona ny soferantsika izao. Eny ary rehefa izay nitindry dia tsy maninona fa vonina ny fankaty miafina amindry. Misaotra raha avako ary andao amin'izay antsika tory falina ny andro. Toromaso re zany ohatra efa atoandro be ny andro ary nakaizo velo sa lasa ny tokotany any nefa mety efa lasa nody izy efa tsy niandry ny andro araina dia naninona ry nefa tsy mifoaziny. Tena misy tery loatra ny tovavy iny ka. Eny tiako izy na izany aza vonina hiara-dia aminy any ininona izy eo dia roviana indray izao ny feonanay manaraka. Tsy andeha eny aminy eny avy rehefa manina azy. Izy raha ty efa nilaza fa tsy manisy solana amin'izany ny ray aman-dreniny. Sery fiainany
roviana indray nisy ohatran'ireny alina ireny. Tena manevikevoka be ny andro efa tsy androko mihitsy izay ravana. Hitako za sady mafana ny nona. Enao tokoa zany avy aty vao hikarakarana andro tsy tiako le andrahona maraina ny vary fa manjary mangatsikako. Hitako tsy misy misakana ny tokotsila namana nge sa hipetraka any aminao hikarakarana andronao. Anomboka ndraiky ala ratsy ty za nge vonona tsy mety zany ravo inona mono anahirana amin'izany ohatran'ireny olona mivady rehetra ireny. Ka tsy vady nge le resahantsika izao fa nahandro fa hitoky angao tena tsy tia mihitsy aleo zany resaka zany ho any amin'izay ry ravo aza miresaka amin'izany amiko tsondry fa tsy tia toky tena miala tsiny fa tsy mieritreritra ny fankatia amindry mihitsy. Eny ary tsy maninona rehefa izay ny teninao. Aleo koa hivileto fa veloma ianao. Veloma ravo. Enao indray aloha tsy hamelako raha tsy miaraka amiko hoay izay ianao tsy hanaika rehefa tratra ny hodiny dadarabe. Tena marina raha mba misy olona ato ny raha tsara filoato. Mety dolo ny varavarankely. Mety mbola hanetsahany dolo ve zany ry zareo? Tokony ny andry arivariva koa nge zany vonaka aty. Oay, misy olona taminy. Manahoana tompoko? Inona nataony lahy eto? Saika misy olona tadavoka ato amin'ity trano ity. Iza ny tadiaviny lahy ato le tovovavy mipetraka ato. Fataony lahy iny izy? Fa izy ary ty bandy ty mipetropetroka sy avy ohatran'izao Valio fa iny ty vandravandrany lahy eo misy tadavako azy fataony lahy inony zao no lazaiko amin'ny lahy raha mbola tiany lahy ny ovely eto amin'ity tany ity dia atsaro ny fiarahany lahy amindra tsara velo. Fa iza moa lahy no miseho andrahoana amin'izany ataovy ary dia ho hitan'ny lahy tsara eo ny anjohan'ny lahy zay fa lasa ary tsaro fa tsy avelako hiaraka naoviana amindra tsara velo lahy. Mandehanako mipamo fa tsy misy matahotra ny lahy eto fa iza koa ary ny bandy miseho mandrahoana iny. So sahady fidy isedra olana ny fiarahana isy velo za koranga vonina ny ady tsisy aharombaka ny velo eto tratako izany mihitsy. Samy lehilahy nosorandreny menako zao ve dia hifankatahotra ary aloha andeha hody fa amin'ny andro manaraka indray ranga miverina ty tena hiveriny ray ngam'izao ka ary tsy mba matahotra mihitsy kiala kely iny mandeha amin'ity andro alina. Aleo vana nganaka. Ay tonga indray mandrosoa manahoana ny malalako? Manahoana ndry mipetrapetra aloha misaotra ary ndry tsy mahalala matahotra mihitsy iza koa no hihinana eo raha za aloha tena tsy say tsy mbola tena mandifitra ny fosiny fanahinao ny fitiavana ra izany. Tsy misy ninina masakana ny fitiavana nge tsinotsinona raha izay tahotra eo anatrehany. Eny mety marina ihany aloha zany dia ahoana atory aty amiko indray zany ndry fa tianao ngany mbola andehanako mody amin'izao alina izao? Tsy tiako fa lasa saina ihany hoe tsy mampaninona ny ray aman-dreny ndry ve le ndry matory matetika aty amiko. Efa miteny aminao aho hoe tsy manisy olana amin'izany mihitsy ho any ray aman-dreniko. Aza manana eritreritra ny amin'izany ianao.
Tsotra be koa sy dada sy neninareo zany ko. Fa ny ray tapo aminao koa zany tsy mibedy anao. Menadasa iny zanak dada sy neny. Tsotra be koa izay anatahako izay. Tsara kosa zany. De inona fotsiny mahatonga antsika hiafinafina raha izany? Toko ve tsy efa teneniko foana e. Raha mbola mamerina manontany an'izany farany amiko ianao dia tsy ho hitanao tsony aho. Azafady ary, ndry koa mahasika. Ka ianao mafiloha sarotra tenenina ka. Dia ahoana re? Ho teneniko amin'ny velo ve ny fionanay sy le bandy tamin'ny afako maliny? Andray, iza koa zany? Aza miteny mihitsy fa velao izy ho ao. Rehefa reraka ve izy tsy hijanona? Ndatsika hatory fa velao izy andondonao ka. Ary sao de olona tonga hitady anao zany ry velo a? Tsy misy olona ho avy hitady azany. Ka sao de ny anadahano no nanaraka anao ko? Tsy mitombony zany. Tsy ho avy atianao vinanao vina izy. De ho iza fotsiny azy zao e? Saza mieritreritra an'izany fa velao izy ho ao. Tena toandro be foana vao tafafo marainako. Efa tsy ato an-trano tsondray velo. Fa maninona koa raha ny tsy henoko mihitsy ny fifoazany sy ny ano an-trano e. De maninona koa ny tsy foazo mihitsy rehefa andeha izy. Fa grave be koa reny dombaravarana tsy misy farany alina reny e. Tena tsy nijanona mihitsy mandra-patoronay. De sanatrika le bandy indray ve no nanao an'iny? Raha azoko tsara zany de tsy mitsahatra manara-maso ny velo le ry. Ary aloha sasa amin'izay de mandeha mpianatra fa tsy havita andro sakafo maraina intsony aho. Misotro dite sy mofo any an-tsena any de vita. Outro sertoka. Manoso dadabe a. Manahoana se? Manahoana dadabe raha maro. Mipetrapetrahy. De misotra betsaka le roa. Ka iny ny zato vaovao nentinao. Tsy de misy anaka fa zao le roa. Ino tompoko? Ohatry maheno feo aho hoe taratara mise daholo ny tovovavy eto an-tanàny eto. Zany? Ka tonga mba hampitandrina an'se. Tsy zany mantsy fa ny ankizy aty ambanivohitra mahavita zavatra zay ihany. Aleo mailomailo ihany ry se. Zany very dadabe? Eno a. Efa nisy tantara ratsy mantsy ny sety eto amin'ny tanàny ity ka tsy tiako intsony niverenana zany. Fa tantara ratsy ahoana zany ry dadabe raha maro a? Ka ty ody fitilalovan'ny tovovavy ty e. Mo etsakilany koa nietraketraka ataon'ny tovolahy be fialonana. Mino afa malala ny tokony atao se. Sady se koa ve tsy efa manana olo tiana ny andrenivohitra any. Efa manana ka? Tsara mihitsy zany. Aleo manatsa an'izay efa eo an-tanana ry se. Zao fotsiny ny avatro amin'ny se. Fa tio ny miara misotrosotro toka amin'ny tovolahy ty. De tandremo koa ny sakafo omeny tovavy. Fa nga tena manana zany toetra ratsy zany dolo ny zatovo ty ry dadabe a? Tsy de hoe izy rehetra kosa ka. Ny fisorohana ny loza tsisy eo ny tena zava-dehibe ry toka. Marina aloha zany ry dadabe. De misaotra anao nampahafantatra an'izany zavatra zany. Zay ihany ny atonga afaka ty anaka fa aleo angatatala amin'izay aloha e. Dia andeha sahady ve anao ry dadabe? Tsy aleo mijanona amin'ny sakafo aloha. Aleo zokony ao ariana anaka. Zay fa veloma e. Veloma ary tompoko. De mbola mamerina amin'ny fisaorana tamin'ny fisahirana anao nakaty amiko. Tena mangina mihitsy ato amin'ity trano velo ty a.
efa andro amin'ny enina ariva ve dia tsy mbola misy olona mihododo mihitsy etỳ atokotany. Efa misokatra le varavarakely ery ambony. Aleo tonga dia andondona. Tonga dia miakaraty ambony fa ato ahy e. Mandrosoa havako. Manahoana ny malalako? Manahoana toky? Avy mipetraha eto anilako eto ambony fandriana eto. So dia tsy mety izany ry velo a. Aleo ihany aho hipetraka eto ambony sezabory etoko. Efa hoe avy io Ary angamba mbola tsy misy olona ato ny toa mangina be. Tsy misy olona izany io fa zarery no ato. Mbola any atsy daholo ry zareo. Ary indrindra tsy mba miaraka amin'ny zareo makany atsaka? Tsy makany afa mikarakara n'andro ato an-trano. Oay, misy olona tonga izany. Tena ny olona atao aminareo angamba izany. Lejao, fa ina no ataonao aty an-tranoko? Tena le bandy ny lavan'ny taniko indray ty. Fa hono zao hoe? Lasa ianao mivoakany fa sao dia hiara-ny atezerako eo Tsy mahalala tsy tiana mihitsy ty. Tsy raharaako izay ataonao fa za tsy hiala eto. Ay, mitady aza any ty. Matiko ty androany. Enao anie. Tena mifampitoly izy roa marina. Ina no ataoko? Efa dinenina mbay. Ho sarahako ve? Anderaka. Jereo fa tena vonovono very le bandy. Iny kosa fa lasa nanao taridositra ny andreny voaka ihany le riko. Tsy ataoko vita moro zao Tsy amelako raha tsy maty olona manadalanao io Ataovy ary dia ho hitanao tsara nanaovako anao Fa izy ny bandy iny ry velo Aza miasa saina amin'iny ianao fa olona tsy ahoana iny. Tsy manatsaina fa tsy nisopatra fotsiny iny. Fa bandy mipetraka izy iny no ohatrany tsy mbola hitako teny tanàna teny mihitsy. Aza miasa saina amin'iny ianao. Ka tizy mandrahona mono aty iny ohatrany tsy tiako Aza matahotra ianao fa tsy avelako anao nininina aminao izany iny raha mbola eto Ka amin'ny fomba ahoana raha ry velo no afandry miaro Ndry aza tsy afaka miona amiko raha tsy hoe isan-kalonako. Fa tsy matoky avy toky Tsy afaka ny anao nininina aminao izany le zao raha mbola eto koa Tena zao zany le zavatra nampitandremany dadabe raha maro Tena ratsy toetra tokoa ny zatovy eto amin'ity tanàna ity. Avy ho fihiniko izany malalako izany fa aza miasa saina amin'izany intsony Velo aleo andeha hody amin'izay fa efa miariva ihany ny andro Sady fotony eo koa izay ny ray aman-drenindriko. Fangainao tsy atory aty amiko? Tsy afaka ny atory aty tsy malala. Mba menatra ny ray aman-dreninao kosa ngiahy. Efa hoe tsy maninona izany ary zareo. Tena miala tsiny amin'ireo fa tsy afaka ny atory aty ka. Indray ariko tsy maninona rehefa izay no tianao. Odio. Tena izay indray raha mifatonga. Odio ry toky Manosoe. Manao any toky? Manao andry. Tsy manelingelanao sakanao zavatra mihitsy io. Ay, tsy janonelanga fa nahatra n'ity mangazo masaka ty ho anao fotsiny. Dia efa misahirana koa ndry izany. Tsy maninona ka. Nandro mangazo izay tao an-trano dia masaka be ery le izy. Jerenao nge ary malemy kosa izany. Misaotra kely rava. Izay ihany fa aleo andeha efa sao dia manelingelanao. Dia ahoana ity bokala nitondrano azy ity ka? Tsy aleo afindrako vetivety. Aleo fa alaiko aty manaraka Izay fa velomy toky. Velomy ary. Finna koa mahakodikody any ravo teo. To may makery izy. Dia ahoana ity mangazo ity? Tena aleo tsy mihinana an'ity fa sao dia maninona eo. Toky ahoana ravako?
mitandrema ihany ianao malala fa ratsy ny olona eto amin'ity tanàna ity efa niresaka an'izany tamiko mihitsy nge dadabe maro marina daholo izay nilazainy taminao ary tiako raha tsy dia mifanerasera amin'ireo tovovavy eto tanàna ianao. Matokisy indri fa raha ny amin'izay fa miezaka mitandry tena dia tandremo ary sao dia babondreo ny fonao aza matahotra indri fa tsy ho azon'ireo ahy efa andritateraka nge ny foko sy ny fitiavako toky tiako raha mandrakizay ny fitiavantsika. Tiako ho mandrakizay ianao. Santsy ny fanondriko malala saingy mana ihany fa inona atahoranao? Ka ohatra mistera loatra zao fiarahantsika izao ko. Nahoana moa tsika ny tsy afaka miseho akary ary ho fantatry ny olona? Satria izay aloha no mety amintsika. Ka inona ary ny tena antony fa tsy azoko nahoana ry tsy mety milaza ny marina amiko? Mbola ho fantatrao ihany izany saingy tsy mbola zao aloha. Ka zany foana ny endriko. Fa zao aloha ty misy zavatra omeko anao. Inona zany? Anao fity rotsy ty dia aza sarahana aminao mihitsy fa hiaranao any amin'ny ratsy rehetra ty. Ary ohatra ny efa arafesina sy bobongolo nge izy zany Eny efa ela be iny taty amiko saingy anao fonana izany azy. Velo tsy hamenatr'olona ve ny anao an'ity firavaka efa tranainy be ty? Ka aza se olona rehefa izay no tianao saingy aza sarahana aminao fotsiny. Tandremo nge ao fa anaovako ty rehefa izay nytindre fa zao ry velo misy fety any amin'ny sekoly raha pitsotolakandro dia tiako raha mba manatrika eny ry. Tsy afaka ny akeny malala. Fa nahoana ary? Tsy tiako misehoseho hitan'ny olona eny. Mahagaga mihitsy ndry ty ry velo mandrapahoviana loatra raha no iainantsika n'izao fiainana izao manana faharetana raha afako. Ary ndriko aloha rehefa mandeha mody amin'ny maraina dia mba afo azy ahy mba tia hitandry miala eto nge ahy miala tsiny fa tsy afaka mamoanao mihitsy fa hoana ry velo satria izay no mety amin'ny fiarahantsika. Tena tsy azoko tsy azoko. Mitenena moramora ianao fa misy maheno eo nge ka tsy azoko inona daholo ny aton'izao rehetra izao mafy loatra aminao ve malala ny miaina amin'ilay izy? Afaka misaraka angentsika raha ohatra ka tsy zakanao saingy tsaroa fa amin'izay fotoan'izay dia tsy ahita atsony ianao mandrakizay. Fa iza loatra ary ty tovavy ty ary so dia mba no fotsiny ary so fiarahana izao fa tsy tena izy tena aleo ranga ezaka tsy atory mihitsy andro any alina dia aleo koa anao revay fa so dia sendra tratry ny toro tampoka ataoko amin'ny 4 maraina ity fa izy ve dia andeha ody alohan'izay. Ary inona izany ataonao izany? Mijery zavatra kely ato amin'ity telefonina ty fotsiny ahy ary to tsy valianao nge ny fanontaniako hoe ahoana moa izy teo? Ary izy ka tsy meno akory? Meno andriaka variana kely fotsiny. Aleo zany ho any fa andaontsika atory amin'izay ary andao aloha mbola tsy atory za nge mbola tia resaka amindry ay miresa ary fa maraina be ny andro fa naninona raha ny tsy naninona revay tena misy zavatra hafahafa mihitsy ataony ny sipiny amiko so dia mba azon'ody ary aty nefa tovavy tsara tare oatra an'iny ve dia andeha ilala ody mba hitiavan'ny tovolahy azy tsy maro n'izany ka iza mibantsy sotaitra amin'iny tena tokony hamatatra tsara momba ny sipiny amin'izay fa tsy mionona fotsiny amin'izao fiarahana miavona izao aleo fa andehany amin'ny tranony andro any alina mba ahafahako miaona amin'ireo ray aman-dreniny tena mila miresaka amin'ny zareo ary aloha amin'izay aloha andeha io mana ampianatra fa atandro ny andro
dia ahoany ty firavaka mino velo anaovako ty. Za kosa aloha tsy alohan'ny ty mandeha mivoaka any. Tena maizimaizy ny totokotany velo zany marina. So ihany aloha fa nitondra torsy. Ary to tsy misy jiro mirehatra mihitsy eo amin'ny zareo zany nefa efa mifito sasany izy zao e. Dia ahoana? Ndray zany fiomborondolo marina. Oatra mivoraka tampoka teo ny lohako. Marina tsy miorina ny ototoako. Ary mba nakaiza le firavaka mino velo aho. Tena tiako anetra marina. Oay, oatra ny misy aloka mandindiny eo loko zany. Ary ranga hotsolofoko amin'ity torsy ty. Tena letsao ty manatony ty. Fa andeha ho aiza amin'ity andro alina lehilahy? Andeha ho aiza amin'ity andro alina? Andeha ho atombo velo ako. Velo izy? Raha tsara velo e. Efa miteny amin'ny langy aho aho hoe aza dalainy latsony izy e. Ino fa tsy an'lahy? Tsy an'lahy zany iny e. Zany tiany fa tsy elahy. Miomana ary fa dia apariko amin'lahy ny adezerako androany. Ndray marina. To vahoatra tampoka teo ny tenako. To tsy mahetsika. Inona ny lahy? Tena mandrangotra le ty marina. Ino koa manaraka? Tena feno le ty rango teto ny tratrako marina. Za ty tsy mahetsika akory. Ary ho tapelika eto am'izay ny andro androana. Tena avela tiso lezao avela tiso vela lezao. Le avaizako ary mipiro amin'ny velo teo e. So ihany fa tongizina navitra fefa saika matiny lezao teto. Tsy melako fa tsy maintsy maty tanteraka mihitsy e. Ary avaizako ary mipiro amin'ny velo teo e. So ihany fa tongizina navitra fefa saika matiny lezao teo a. Jereo fa mifampitolona maty izy ro. Tsy amin'ny tio lezao fa lavy tany velo sady tserany. Avela n'lazy le tsy vany tia. Mesory elahy teo. Marina raha laita isaka mihitsy. Asika maty tena tsy maratsako. Eloko tena fa voakera mila tsy ahetsika tsony. Inareo tokony lanitra antso fonzy ve. Aleona nga andeha hitady vatakazo aiky velezako amin'ity. Izy io tsy hialy ty eto misy. Ary aloha andeha hiverenako angany eny rehefa so matiny eo velo e. Ary nakaiza ary zareo teo e. To tsy eto amin'le toerana ny fampitolomantsony. De sanatria ve ka mifinoan'le iny velo de neto ny taritariany any ny fatiny. Velo velo nakaiza nareo teo e. Raha tsara velo nakaiza ianao e. Ary zareo ato tranoko ve zany de tsy mba misy taitra zany antsoantsoko zany to tsy mba misy mivoaka mihitsy. Aleo hotondromoko atao zareo ka. Ohatry re olona vonjeo fa vonolo lejao nge zanakarao e. Ody e misy olona viato e. Tena marina raha mba misy olona ato. Ary aleo andeha hodiangana de andeha ho any amin'ny tatapera maro. Risy olona mijoro eo ambaravarako to ivelo fo aiaingana ny trantsika tenda ho hiditra. Tsy naninona vendry de nakaizy lejao e. Efa lasa njoka izy fa ndao hiditra aingana.
Fa ahoana ny fomba nahafahany ry taminy? Ny fanahy tsara tsy ho resy ny fanahy ratsy no vinanao vina ravako. Fa tamin'ny fomba ahoana ho any nanoherandry azy? No reseko tamin'ny herin'ny mazava ny herin'ny maiziny. Tena tsy azo kokoa zany. Dia ahoana? Inona no ataontsika ary velo a? Tena sahary vonina ny anapitra anay koa nge le jao iny e. Fangatsy nanaovanao indray le rojo nomeko anao. Ka diniko tato otrano le iziko. Zange efa niteny taminao hoe aza sarahana aminao mihitsy iny rojo iny. Raha teny ambozonanao zao iny dia tsy nahavita ninina taminao mihitsy le jao. Zany ve? Fa inona ny misterin'ny rojo ha? Ary amin'ny fomba ahoana no fa miaro amin'ny herin'le jao? Aza dia tia mametraka fanontaniana be loatra ohatr'izany ry toky a. Matokia fotsiny ianao dia taterao izay asaiko ataonao. Ary naninona koa ny ray aman-dreninao sy ny anadahinao tsy mba mivoaka nanampy antsika e? Nandondona mafy sy ny antsoantso ny tao aminareo fa tsy nisy namaly mihitsy. Fangatsy ao ry zareo ry velo a. Hoy isika. Ary tonga nanampy ateo kiaka sy neny saingy tsy hitanao. Zany ve? Tena ahoana ny tsy hitako kanefa vetivety any dia tavaverina avy naka an'le vatakazo. Satria vetivety toy ny tselatra ny sehony zavatra rehetra. Tena marina raha mba misy azoko ty zavatra ty ry velo a. Fa inona daholo zao zavatra rehetra miseho zao e? No zao indrindra no antony tsy hahafahantsika miseho masoandro raha avako satria feno ratsy loatra ny manodidina antsika. Tena andao rangaha toriana any amin'ny fokotany le jao iny a. Natoriana any amin'ny fitsarana mihitsy. Tsy afaka anao an'izany tsika ry toky fa nahoana ary velo a? Satria tsy anam-pahefana amin'le jao mihitsy ry zareo. Tsy azoko mihitsy koa zany. Ka tsisy ninina ho azonao koa e. Zao fotsiny teneniko aminao malala. Raha mbola lehibe sy mafonja ao anatinao ny fitiavanao ahy dia mety eza ionina amin'izao zava-misy iainantsika izao. Hampanjaka eo amin'ny fiainanao fotsiny ny fahamarinana sy ny fitiavana dia ho mora aminao ny zaka sy andresy ny herin'ny maizina. Tsy haiko aloha raha anana izany heritsainy izany aho malala. Tena mikorotana loatra ny lohako. Marina izany. Satria tsy tena ao anatinao ny herin'ny fahazavana. Tadiavy sy katsao aloha ny fahazavana fa rehefa hitanao izy dia iondrika ao anatrehanao ny maizina. Ka aiza nahitako an'le fahazavana ry velo a? Tsy lavitra no misy azy ka. Mitoetra ao anatinao mandrakariva izy. Ao amin'io fonao mitepotepo isan'andro io ny fonenany. Ary ao amin'io sainao io ny toeram-piasany. Matetika izy no mibitsibitsika sy milaza zava-tsoa aminao saingy hodianao tsire. Na koa tsy rarahinao. Hany ka mahazo vahany ery ny herin'ny maizina satria rehefa izy no teny dia vony ny ery anao anatanteraka ny paikony. Lalina loatra sa ny zavatra mbarandry izany malala. Fa taiza ny nalalany an'izany e? Mampianatra zavatra be dia be antsika ny fiainana raha avako. Ka mila fantarintsika ireny fa tsy avelantsika handalo fotsiny. Marina loatra sa ny zavatra lazaindry izany. Malala. Raha mba azo atao dia aza lazaina namin'izana amin'izy ireny zavatra niseho androany ireny. Zany a? Ao fa tsy laza namin'izana amin'izy ahy e. Tena ohatrany tsy lamomatsony za saiko izany marina. Any amin'iny zavatra niseho alina foana ny saiko. Dia mbola hijanona amin'izao foana ve fa tsy mba nitany hevitry ny olona. Sady inona moa no misakana tsy tantara amin'izao ny dadabe Ramaro e? Tomba olona mahatazona tsy ambaratelo eo mantsy izy iny. Tena aleo rangaha ho tantaraiko amin'izao fa izay alehany any alehany. Afarako mafy fotsiny izy mba tsy tantara an'izao aman'olona. Zay ny zava-nisy ry dadabe Ramaro a. Tena mila tsy ho zakako tsony izy ity ka tsy maintsy ny tantaraiko anao. Lalina izany zavatra mbaran'izay amiko izany anaka. Tena soa ihany izay fa ny tantaran'izany tamiko. Fa ahoana ry dadabe?
ka tsy olombelona nge tira tsara velo mifankatia amy setia. Ahoana tsara hoe ry tatabe Ramaro? Zany e, mifankatia amy matoto ianao anaka, amy matoto andra tsara velo. Tena marina ve zany ry tatabe? Zay no marina anaka, ary anapahafiko ray tapo amiko raha tsara velo, ary zay menatarery no zanaka nateraky kiaky sy neninay. Andriamanitro, falozinina ary ty. Efa saika ny tataraiko tam'izay ihany momba azy, saingy manana ny fotoanany daholo ny zavatra rehetra e. 10 taona lazy zay ny nafatesandra tsara velo. Zany very tatabe? Eno a, 12 taona tsara izy tam'izay. Izy rery ny tovovavy tsara tarehy indrindra teto tanàna. Saika ny tsiriritra azy daholo ny tovolahy rehetra, saingy Ramsy Andresa ihany nambabo ny fony. Zay le Ramsy André nyteneniny tamiko. Nolazainy tam'izay zany. Tovolahy any an-drenivohitra izy io, ary tonga nampianatra tamin'ny sekoly fanabeazana fototra teto tanàna e. Efa reny nambarako tam'izay reny hoe misy ratsy toetra moa ny ankizy eto tanàna, ka de soparan'izay tovolahy tsona hoe Lejao zay ny fifankatiavandra tsara velo sy Ramsy André. Fefa maty koa zany Lejao ry tatabe? Eny anaka, efa maty koa izy. Andriamanitro, falozinina daholo ary ty. Eno ny fitantarako am'izay. Tena azafady ry tatabe raha hoe nanapaka ny tantaranao a. Tena tsy napoziko loatra zao zavatra zao. Mafy tokoa aloha ny ainany sy an'ilay izy. Matotoa anankiroa be zao ny fanandrina tam'izay. Tena loza tsy mbola nisy ohatran'ny ty ry tatabe Ramaro a. Toy izao aloha ny fitantaranao azy. De zao ae, zao ny momba ny tantaran'ny Lejao io. Zanak'olona mpanao ody ratsy teto tanàna izy. Efa nanao zay farahieriny izy ambapona ny fondra tsara velo, saingy nahagaga fa tsy nandaitra tamin'ny anabaviko mihitsy ny ody ratsiny. Hany ka nataony Lejao zay tsy nahatamana ny Ramsy André teto tanàna, ary de lasa nody tsy miverina tsony izy. Zany a. De indrisy fa rehefa tsy naharombaka mihitsy ny fitiavandra tsara velo Lejao, de nyvonoany tao an-tranony izy. Raha tsara velo ve no nyvonony? Eny anaka, maty nikendainy tao an-trano raha tsara velo. Mba aloza koa ny toetra n'le iny marina. De inona nataonareo manoloana an'izany e? Rehefa fantatra fa Lejao namono andra tsara velo, de tezitra taminy mponina de tika tsy namelanay raha tsy maty koa Lejao e. Tena sahaza azy mihitsy zay ry tatabe a. Fa zao le roa, tam'izay nahita voalohany an'izay, de natsaro avy hatrany any Ramsy André. Tena misy itovizana be nareo. Tadidinao ve ny anarana fenin'izany Ramsy André zany ry tatabe? Zany mantsy fa misy André koa ny anarany tatabe ako, ary mpampianatra koa ny asany taloha. Fa tsy haiko fotsiny hoe efa nampianatra taty ve izy? Raha Andréatine André mantsy ny tena anarany, de raha indriny fiantson'ny olona azy fa avelony. Ka fa izy ry sea, ay ve zafikely ny Ramsy André se. Mba laliny zany anaka. Fa naninona raha ny tsy mba nitantarainy tatabe randrianay zany tantara zany? Ka mety mafy taminy le ny ainany zany, de naleony ny kobonina ho azy samy rery-tany le izy. De zay tokoa angako. Tena gaga sy fahalalana ry tatabe Ramaro mandre an'izany tantaranao zany e. Hitako mora tsara velony tsy nety ilaza ninninna tamiko. Ka raha vao fantatrisay zany de ninony fa tsy afaka hifankaty amin'ny tsosy. Te ahoana tokoa moa zany ny toy amin'ny fiarahanay e. Vitatreo tokoa zany ny aminay e. Fangatsy malfoy azy se. Eny e. Tsy afeniko anao aloha ry tatabe fa tena raiky piti taminy a. Saingy tsy de zany loatra ny tiako teneniny e. Ataoko ahoana moa ny fankaty amin'ny matoto? Eny, tsara mihitsy raha farana ny sehatra eo ny fiarahanareo anaka. De mety tsisy eo amiko tsony ve zany ny matotoandra tsara velo? Miankina amin'izay no mety mbola hitohizany na tsy.
fa ahoana ry dadabe a? Zao hoe tsy ahasakana ny fiarahanareo akory ny firesany se tamiko. Raha mbola feniny se ny fepetra rehetra napetraka raha tsara velo tam'se, de mino aho fa mbola afaka manohy ny fiarahanareo nareo. De ahoana nefa ny amin'ny matotoany lejaoka? De tsy ho afa miala aminareo anaka, fa zao no hevitra toroko any sery toky a. Ahoana zay ry dadabe? Atino raha tsara velo sy ny fitiavany se azy. Raha sendraka mbola miona am'seny avelony tela zao hoe tsy afaka hiaraka amin'ny tsony se. Ka tsy rorosaina tsony se fa tsy mahatsara am'seny hifankaty amin'ny matoto e. Ka za nge tsy mieritreritra mbola hiverina hiaraka aminy. Ay, sangy tsy fantatro mihitsy zay mbola ho toy an'izao tantara zao. Zao rose avelao ny fotoana ny amaritra an'izany le roa. Oka fotsiny andray fanapa-kevitra entitra se. Izandray ary zany olona mandondombaravarana amin'ny andro alina zany. De sanatry ka mbola ora tsara velo e. Izy zao e. Zay ihany malala. Zay ara le fanahiko. Tena leo rangahy izao fa za tsy amoa. Zay fa tsy nisy nandondona tsony. Lasa ngamba izy ko. Oay, ary to matampoka ny jiro. Mama, misy tanana mangatsika be mikasika zany. Vonjeo e! Vonjeo! Malala. Manginenao fa tsy misy olona andrianao eo. Velo. Nahoana nambaranao tamin'ny anadahako ny fiarahantsika? Ka tsy zakako tsony mieritreritra azy ry velo a. Tsy tia atsony zany ianao? Tsy afaka hiaraka aminao tsony ary velo a. Ay tsy olombelona toa atsony ianao. Valio ary ny fanontaniako e. Tsy tia atsony ve ianao? Mbola tianao saingy tsy afaka nifankaty aminao tsony. Andao ary hiaraka amiko any amin'ny tontolo misy ary efa zany. Ahoana? Aizy zany ry velo a? Any amin'ny varitsy mifody. Antsika afaka miaraka ampilaminana sy ankalalahana. Tsy misy mpanelingely. Tsy ry velo a. Tsy mbola tia ho faty a. Ka rehefa tsy anaiky mora foana ianao dia antery ny tondrako anao any. Aza manao an'izany ianao ry velo a. Ka anaraka ary ve ianao sa tsy e? Miangavy ianao ahy e. Aza tery nanaraka anao a. Ay, miomana ary fa zao ankehitriny zao ihany ianao dia tsy maintsy eo namiko any akoatra. Velo aza krindainao a. Velo nahoana nanaiko sy maiziny ianao e. Tsy no tsony ve le fahazavana ny dradradradrainao tamiko. Tsy raharahako e. Tsy maintsy hamandrak'izay ianao. Tena vonintsara kely dia marina. Aleo fa ho raisiko le rotsony meny afa so dia mba havotra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy le fahazavana zao tontolo zao, miala amiko ny hery maizina, miala! Io fa lasa izy marina. Andeha ary saingy tsy maintsy mbola hiverina. Ary tsy avelako raha tsy manaraka ahy ianao. Misaotra anao Andriamanitra. Tena efa teo mba havahoana mihitsy ny aiko teo. Raha pitso any aty hiteny amin'ny dadabe raha maro ary hiala eto amin'ity tanàna ity fa tsy hampianatra eto intsony. Aleoko miasa any amin'ny toeran-kafa fa sao dia matimaty foana aty a. Natolotry ny radio Don Bosco ho anareo teo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ny matotoan-dra tsara velo. Nosoratany Raferitreretana na
rakotonirina Jean Emilson, novelomin'ny vantsoa, ny ravo, niaraka tamin'ny faly ary liva, ary leomeka. tovy razana mamonjo no nandray feo, anjary liva no nanatontosa.